RNA 95.2 manolotra ho atsika. SAHAZA ho ahy. Tantara nosoratan'ny Rikibe. Ireto avy no hanomainany tantara domona Caroline, Fameno, Aina Kristal ary Antritafita Mikael. Nandray feo, pitikafo, nandrindra lafiny ara-teknika, sarobidy sy dela. Fa maninona amin'izay kory feno raha mba matory a? Sy reraka ve ianao e? Aiza ve rangako tsy andro tsy alina fa dia miasa foana ny andro toko-piainanao? Aza mandrebireby ry Fanja. Sady za koa ny efa niteny hoe matory ianao raha tory fa za mbola mita ny kely an'ireto asako reto e. Sao dia mba tafahoatra loatra ary ty ataonao ty ry feno mba mariny. Zavadozany tsy fampitoro-maso rehefa mitaka e. Amin'izay ianao sady zara raha mihinan-kanina nefa setroka mipololotra ohatran'ireny indreny. Fanja, aza manao izay mahatezitra io ianao. Efa miteny ianao aho hoe afaka mandeha matory ianao raha te hatory. Tsy hitanao ve reto asako misavovona be reto e? Sady raha tsy miasa ne tsy mihinan-kanina, tsy vita ny fipetrapetrahana fotsiny ne ty fiainany ty e. Sady ny tsy anasa azy zao mba te hiasa koa. Ka mba roviana ianao ty vao hanaja izay fiarahana tato-katrano e. Aminao zany zava-dehibe mihoatra noho ny fiarahana aminay mianaka ny asa mandraraha. Mazava ho azy, averiko indray fa rehefa tsy miasa dia tsisy hohaniny tsika. Sa ianao ho te hitafy vorokisay sy sakafo ambany foatra? Ary zaza bekonao fa fantatro izay tokony ataoko ry Fanja. Ianao zany. Tsy mibaiko anao mihitsy ahy fa mba mitsinjo ny fahasalamanao fotsiny. Sady vadiko ve ianao dia tsy mba hampiasa saina izay ataonao ka. Mandany ianao matory ny fahazamanao izay hampiakatra ny fahatezerako ka. Rehefa mahatsara torimaso dia hitako lalana miakatra eny ambony fandriana. Sady raha pitso aho eo foana fahaza mandrebireby ahy mihitsy aloha ianao zao. Ary nataholy ary to lamba miparitaka eraky ny tokotany tony. Tena tsy azoko. Ny tokotany amin'io misafiritaka. Ny lamba miparitaka eraky ny varavarana. Fa tsy atao raha veka lasoa sa ifendrenina napatra ny adalany tato. Oay, ry lanitra, feno. Fa inona re ty adalana ataonao ty e? Soazy! Ho Fanja, Andriamanitra. Andrekaiky eo. Fa tena tsy zakanao tsoa ve zavatra ny foana sosotronao e? Sa dia inona loatra nampiakatra ny filanao dia habibiana ohatr'izao? Amin'izay olona tsy mahatsiaro tena ny titolominao ty. Sady tsy vita an'izay manolana ianao fa mbola midaroka sy mamony ihany koa. Tena miala tsiny kosa aloha fa tsy maintsy atsoako polisy ianao. Mifoana kiary Fanja. Vadinao ve dia antsoinao polisy e? Ka efa tafahoatra loatra izao ataonao izao ry feno Efa vadika biby mihitsy angamba ianao ty ka. Tsy mahalala tsony izany fa na sy mahaolona izany tsony. Tena marina e. Tena migadra mandra-pahafatanao ianao androany raha tsy velona tsony io zanak'olona io. Izay fa lasa andeha haka polisy. Fanja, aza atao an'izany moa e. Ahoana re no avy ny tokantranontsika ty raha midy any Tsisy raraiko an'izany fa aza zany ampiroronao amin'izany eo lehilahy mohaka tsisy fotona ohatranao ve dia retako eto. Mba sainao any aloha izay atao so hanenenana ry Fanja. Tsisy hanenenako mihitsy rangaty raha mitorokanao any amin'ny polisy olon-dratsy ve dia ompiako ato Sady efa manitsakitsaka ny maha olona ianao no mametaveta ny asan'ny fanambadiana ihany koa. Zaho ve dia mba rariny tena miala tsiny aminao kosa aloha fa tena tsy zakako tsony izao ka. Allô?
Izany tompoko fa Mamo Odry, ary za efa mitakerikeriky be hoe aiza ihany ilay zavokeloko izay. Ny zanak'olona rehetra efa mivoaka daholo fa ndrika ihany ny tsy tazako. Ary andao amin'izay andeha. Mama, ohatran'ny nona be Odry, fa nona be ahoana? Angaha ianao tsy ninona gote sa? Ka j'entends tsy isy gotery mama dia nizarainy izy le izy. Fa za zao nona be mihitsy. Nefa ny vary zao mbola tsy masaka e. Ie, mbola rehefa tonga vatytsika voahandro. Fa andao aloha andeha malaky e. Miandry antsika ry mantsy neny. Ay, andao aingana ary e. Amin'izay koa tsika hivitana neny lasopy. Karatsaraka mividy izy dia ahoana? Fa maninona ka? Sa tsisy vola ve? Ie. Dia tomany ako. Aza manao azany. Efa zaza be ivy andre dia mbola hitomany ihany. Lany ny kakabe sola efa taovy tsara. Ao aingana aloha trotro mama ary. Ay, neny azaka efa iny taminiko. tena ela be nareo dia tsy androko tsoniko. Manao aloha zanaky neny. Nianatra tsara? Ie, nianatra tsara ary neny a. Indry ary tao malaindaina be fa maninona e. Nona be ary neny a. Zany ka andao ary nanao lasopy ery apiteria aloha e. Sa inona ny tena hoanina? Ie, aleo lasopy mihitsy ka. Za mihitsy zao no tiako. Ary veritra otrony neny e. Dia ahoana tokoa izany ny fanapahan-kevitra indrina ny voakeo feno? Ahoana amin'ny ahoana moa izy neny ka? Ka vadin-driana ina ry fanjy. Tsy ho verin'izay tsorany zanak'indry mihitsy izy. No sady efa mba nampiova azy kosa ka izay fidimy tany nandritra ny 5 taona izay a. Fa ahoana ary neny a? Ahoana? Ny fahasamban'ny zanak'olona angamo mety amboarina intsony ka. Aza manao an'io kiry fanja. Olombelona ihany izy. Indraindray koa mba diso. Ary misy fotoana mba lavo. Tsisy tonga lafatra izany eny aketo ambonin'ity tany ity e. Ary tsaro fa tsisy tsara indrindra mihoatra ny olona mahay mifamela. Sarotra be izany ry neny a. Raha tafavoaka saoma tsara eo izy a, dia nanaovanay divorce zao no hitako fa olana tokana sy tsotra indrindra. Veloko ny ahy ny zanako ary tsy aterako azy mihitsy. Sady efa tsy nampahafantariko azy hatr'izay koa any eny fisiny. Moa ny zanako efa zatra tsy nahita azy. Sao dia diso toerana izany ampipondry izany rehetra a. Zazavavy ene iny e. Ilainy foana ny rainy no vinanoviana. Ka ny tiany anatongavana ve izany dia hoe hifamerina aminy ahy. Dia efa reny verina eny nataony dia mbola reverenako ihany a. Tsy mba hoe fampirafesana na fimamoana fotsiny fa efa fanolanana zaza tsy ampitaona koa. Tena ka na ny mahita ny salovatavana iny raha maharikoriko aho. Ary zaza mba resadresahana an'izany intsony ka. Tsy safidy-ndry ihany fa mba tsetsatreta tsiaritra ny ahy iny e. Dia tandremina iny sao miresaka an'izany amin'ilay ahy a. Fa maninona ary neny? Odry, fa inona koa ary ity tsy fahalalam-pomba ataondry ity e. Fa nanomboka vinandray aloha io ny eniny resak'olon-dehibe. Poika, zanga ny eniny resak'olon-dehibe izany. Ka inona ary ny endry teo aingany a? Raha tsy izany dia kapohako amin'ny kifafa io a. Ka hoe tsy tenitenena amiko koa. Ny inona? Tsy haiko e, fa izay fotsiny ny henoko teo. Ay, ary andaondry miomana fa andeha hianatra amin'izay sao tara eo e. Salama ianao?
Ary inona ihany moa mbola andalovanao aty, ha? Tsy efa niteny anao moa fa na ny mahita ny salova-tavanao raha marika ry koa. Fanja, fa dia nahoana loatra e. Aza mba atao an'io moa zahay. Ianao zany tsy mba afaka iainao mihitsy na dia kely akory aza. Fa inona moa no tokony henoko anao ka, ha? Narino ny afaka angasa panaka tsy nahita lalana tokony izorako. Fanja, ekeko hoe tsy nety ny nataoko. Ekeko ihany koa ny fahadisoako nefa mba eno ihany ahy. Mbola tiako anie ianao e. Ary mbola tiako ny tokantranoko sy ny ankohonako. Vonany anova famindra raha mety aminao. Ary hatramin'izay ny voako ny fonja izay dia tsy nikitika zava-mahadomelona intsony aho. Eny, na hatramin'ny kafe aza. Minina aminao aho fa tsy anaiky andevoziny ireny intsony. Tsisy idirako izany, fiainanao manokana izany. Eny, tsy hanery anao anefa ono afaka mamonjy avy ianao. Indry, fa inona moa ny fandraisantsika ny tokony hamonjy anao a? Ka tsy izany fa tsy hitako intsony izay alesy atao e. Tsy afaka miverina amin'ny asako intsony koa. Tsy soronasa indray intsony koa nefa. Mba hiantrao rehefa havana ory. Raha ny ratsy nataonao aloha, na ny miresaka aminao aza laviriko lavitra mihitsy. Fa izao a, mba fonofy ihany ka tsy fombako mihitsy ny manindritra esy. Misaotra betsaka kely Fanja. Izay ny antony tiavako anao fahizay. Mbola tsy niova ilay malalako. Ary mbola maika koa fa afaka mijanona eto aloha ianao mandra-pahy. Izay mianaka ny matory any nevitra fatoriana fa ianao kosa ato amin'ny salon. Tena misaotra betsaka kia. Ary aza matahotra ianao fa hiezaka anao izay tratrako ihany koa hanampiana anareo. Tsy mila an'izay fanampianao aho. Hatray fa lasa e. Ianao zany tsisy mama? Nisy mama taloha fa efa tsy eo intsony. Anga nisy olona tonga ho azy zany teto ambonin'ny tany raha tsisy mamy. Ay ve, dia ianao koa zany tsisy zanaka? Tamin'ny taloha tsisy zanaka fa amin'izao za efa misy. Dia izany ka. Ianao aloha izao ny ataoko zanaka raha mety. Ontso, za rehefa zanako mamanaiko, dia nga zany mety tsony. Fa maninona angano tsy mety ka? Tsy mety tsony izany fa bediny mamanay aho. Fa aloha izany mba hividan'ny kilasy. Tsy mety fa bedy. Indritra azo hividanina zavatra mangatsiaka fa mora marary kibo. Ontsoko, za ary tsy mora marary kibo izany. Zao ary? Raha manaiky zanako dia mety. Dia ahoana izany neny raha mampalahelo kely amin'izany ka? Dia tsy mahita anazy tsony aho zany. Mahita azy foana ndrika. Rehefa tia ivelany aty ianao dia miantso papa. Dia rehefa any an-trano tsy maninona fa miantso feno ihany. Dia rehefa any an-trano ianao zanaky neny ihany koa. Ay ve, tsy maninona? Dia tsy miteniteny an'eny aho zany hoe nihinana kilasy a. Ie, dia tsy tenitenenina an'eny koa hoe nataoko zanaka ianao Eny ariko, ary andao amin'izay ary. Azy amin'izay fa efa maraina anie andro e. Sady za efa vonona fa ianao sisa nandrasana. Tena ohatran'ny tsy salama ny zazany le ahy e. Ohatran'ny mangorangorana be izany daholo ny vatan'ny papa. Dia za zany tsy andeha hianatra fa iandry anao etiko. Aza manao an'izany. Mandehana mianatra. Atsomaka aty aloha bebenao mba hiangaviako aloha androany hakanao sanatranao fa tena savolaina be ahy zany.
ka aleo papa ihany no manatitra sy makana manjary tsy mihinana goûté rehefa miravako. Ory Lea efa lerana izao e, sao tareo Zay ary neny fa miantso. Mandehanara aloha tsy makaty neninao e. Tsy maintsy tamy eo foana izy rehefa tsy mihetsika eto Dia raha bediny amin'izany ianao dia ahoana? Fa maninona e? Ianao mibedy eo fa ngasa. Ory Lea, fa inona foana ny mahavariana ndry ato e? Efa lerana io azao e? Ka papa tsy inona mararo ko. Ry lanitro, tsy natambavaka alakely ty. Marina mafy tsy rongatra eto ny atezerany fanja. Tsy rety fijeriny raha tsy masika dia masika ohatry ninona re. Fa mararinina ianao? Tsy haiko fa ohatry ny manakotsako be izany ny vatako e. Andrasara aloha teneniko mama dia izy ny manatitra sy makandria androany. Azo neny aleo feno ihany ka. Otry, fa nanomboka oviana koa moa ndry ity manavakavaka ohatr'izany ka andao aloha androany fotsiny izany rehefa sitrana ny izy rapitsy dia ateriny ianao e. Ary andao aingana. Sady mangasy SARY izy no pitrapitra mijery raha mba hainao mantsy fa satroko eo akaikinao foana ry sombinaiko. Reto aloha misy fanafody ho ano e, mety voantazo angamba ianao io. Sa izy nao dokotera? Aoko re zao fa aza misahirana e. Ka dia ho jerijerena fotsiny eto izany ianao? Andraso vetivety aloha. Mitsangana aloha dia hoany reto fanafody reto mandra-pahatonga ny dokotera e. Inona koa ary rano mahazo azany? Tohotry ny manabe ny aminy Fanja. Iova. Eny ary, manantena fiovanao Ary tsoroako izany renjanako izany. Andao amin'izay tery ny papa ny zanany aingana. Neny aiza ny goûtéako fa andeha izay. Andraso aloha fa any amin'ny bebe any. Ka sao dia ela be izy ko. Ohatray, fa angady tena maika be mihitsy nareo e. Ie, sady raha vao tarany dia tondra ray aman-dreny ary neny Ka papa azy eo fa miaraka aminao foana kinona indray ary indray aman-dreny atahoranao eo e. Fa inona koa raha mahasomokotra ny lera matohiny ao e. Andaontsika ndi fa aty papa aty misy azo atao goûté ndry e. Mahafinaritra ery mahita nareo telo miaraka amin'ny fanditraditra kely eto vao maraina. Mama ela be nefa za efa ho tarako. Fa inona ny andrasandriana ka? Way olona any amin'ny mama hono ny goûtéako izy neny. Ay ve, ka andrasara aloha dia miaraka nakantsika e. Andeha voaka ho any etsena dia andriko ny ividianana goûté. Zany Eny ariko. Faingany ianao ry mama sao taro io zazy io Eny ndre vetivety fotsiny Feno ohatra ny tsy mahazo aina mihitsy any zany. Otry, fa naninona tampoka teo koa tianao e. Maka aloha aina, jerera tsy mivalo arika fa hafa mihitsy ny endrikao. Mandehana aloha ka orano andakozy vetivety Lea. Fa marary angany eny. Mandehana aloha angalao rano fa ho sitranin'ny papa izy Otry, fa misy inona? Tsy hay mihitsy fa dia zao tsempoka be zao iziko. Sao dia tension kosa? Dia ina nefa nampiakatra ny tension tampoka teo ka? Asa, mety ny fitanam-po be loatra koa. Sa mety nahazandry ny Lea. Aleo aloha miantso mpitsabo e. Tele rano ry papa. Misaotra, dia mandehana aloha ndry tery mama zany Mandehana farariva alaiko e. Iandro dokotera nasirana ny neny aloha zany dia endry tsara zanaka papa. Fa naninona ianao e. Avy ary trotro ny zoky aloha. Asa batabataina ho izy fa sao menja ireo. Ary mba mbola tsy tonga ihany papa? Ie,
Mbola tsy tonga izy nefa zany efa noana be kotsy ao dia tsisy vary sy laoka masaka ao. Andrasindry vetivety eo aloha izy azy io fa andeha hanokana ny takozia dia tsy batabataina ao izy dia raha mitomany eo indray izy dia ahoana ka? Dia atsoy fotsiny fa zabataina mihitsy izy. Vetivety any dia miveriny eo ny fary ary ka efa masaka tao anaty soperatoko. Tsy azo koa zany ka. Fa efa ela be mihitsy zany papany nivoaka teo. Efa ela kely. Tamin'ilay neny mbola natory teo dia nandeha mivoaka iziko. Fa ozy izy hoe vetivety kely dia miveriny eo. Ary mandeha na ralotsy ireo fa sao dia efa mba masaka koa ny laoka. Aingana ianao dia hinambaritsika avy eo? Any an-dakozia ve zany ary neny sa aiza? Ndry ty koa ka ho aiza indray raha nisy an'izany. Izay volany misarotsaronao dia sokafo daholo. Otry, fa saika hiarina andeha ho aiza tena? Ka saika andeha hijery sakafo ako. Fa angaha dia noana be mihitsy ka. Andro mbola vao 1:12 sasany atoandro izao Ka olona mampinono ve aminao dia tsy mora nony. Tena tsisy mihitsy ao sineny Sady ezany izy hoe mbola tsisy laoka hony ao. Na izazy koa aza efa noana. Vao avy nividy nofon-kena mihitsy aka. Ndraso fa vetivety dia vao enty ty. Noana be mihitsy ve zanaky papa? Ie, sady zany mbola tsy nihinana goûter mihitsy hatramin'izao Zany Ty ary misy yaourt Ty any ianao sy zandrindry dia ty any neny. Ty hono ry neny ary nga tsisy mofo ry papa? Adiniko tokoa. Jereo anie anatin'ny oarony io fa misy madeleine ao. Feno fa vezanga ianao io? Tsy zany rehefa ny sasana ataoko tamin'ny solosaina izay omaly dia androany naka nivalika sasarako tany. Fa ahoana koa no nahitanao an'izany azany ka? Nikarokaroka tao amin'ny tambazotrako. Andraso aloha. Anendy an'ity laoka ity vetivety dia rehefa avy eo izy nanresaka. Eny ary. Faly afa ny tombo ray indray ny taona amin'ny malalako. Misaotra kia. Rehefa miatana anie dia ela velona ny olona Aza matahotra fa tsy ampijaly anao intsony Efa ela tsika tsy mivoaboaka ohatr'izao Marina tsy tamin'izaho vao nanadalanao ny tsaroako farany hoe nandeha teny amin'ny kary eo an-teny tsika. Ianao koa zany. Izy mirahavavy kely izao no tokony hoentinako. Izay indray ianao amin'ny manaraka rery zareo entsika. Tsy mba mahafinaritra anao ve izao? Tsika tsy hainao rery miresaka mangina aty amin'ny tontolon'ny natiora aty. Izay jerena maitso mavana avokoa. Ny fofona re manitra, ny rivotra mitsoka malefaka mandrotsirotsy. Ianao ty koa tena tsy miova mihitsy ka? Fa iova amin'inona araka? Efa niteneniko anao foana fa tsy mbola niova zany Somary bebe asa sy maromaro adi-tsaina fotsiny dia mikorontana ny lohako dia iny alehanao zavatra tsy ampiheverana iny Ianao nefa tsy mba mitsinjo aho mihitsy fa vao maika mampitombo ny fahatezerako ihany. Ka ianao kosa ange indraindray fa tafahoatry. Way, tena efa amin'ny 4 ora sasany ka izao. Sao dia tokony andeha amintsika ka? Marina tsy misy azy io izay mama mitaizan'izy roa vavy Sady raha tratra riva tinga antsika dia manahirana Ndao indray ary. Tsy kekerina ho ahy ny taratasy ny papa iny Papa, kekery mioty any ilay taratasy Aza mandrebireby roa nareo mirahava fa kapoko ny nareo farany. Fifanarana izao ralantoarimanana. Finony zany vakinao zany? Ary lanitro. Finona rety adalany reto zazo reto Kontrany ty rovirovitinareo sy aforiporitra reo ty
Miotory papa nanaikitraikitra an'iny teo sady zany eto hoe fanonteny anao koa Mahaditra mihitsy reto zazy reto ka. Andray papa kosa ao ary ao fa alazantsika amin'eny io rehefa tonga eo izy zany Fa inona izao Ary alavitra rehefa erangasa dia efa maheno zaza mitomany. Fa natao inona tao izy ry le Andray, jerena izany izy raha mba rarahinao akory nitoman'ilay zaza Papa nikapoka anazy teoko. Andray, fa maninona kosa ny tena nataonao an'izany izy ry feno Ka maditra Na izany azy fa nataonao inona zanakineny kony. Fa fofoninona koa zany aminao zany ry feno Fofoninona? Ka zany fofona mamofona be zaniko. Ary inona moa ty tavoahangy afempeninao ty Tsy ny fanarahantsika kosa ny izao ry feno Sa hiverina amin'ny fanaona indray ianao? Tsy hoe zany fa maro be ny SARY reto asa reto Tsy maintsy vitaina hatramin'ny sabotsy ny sarin'ny reto mpanambady reto. Zany aleo aloha mba hiasa kely dady. Ka na inona lazainao eo Tsy mifanaraka mihitsy tsika Nandalo teo indray raha be volombavy Raha be volombavy iza fa ny tompo-tranoko iza indray ary ve naneo ampiasana koa ary ty tsy hitako ihany ko Ialako amin'ny mihitsy angamby eo asy io ka marina Aiza vera angaka efa lesety androany nefa mbola tsisy vola mivoaka ihany Zany ve no ialana amin'ny asa sady sarotra ny amin'izao vao tafiditra ao mpiasa-panjakany fa inona tokoa ny antony mahatara ny valika sasaranareo toy izao foana Tena tsy haiko tsony Ao misy milaza fa hoe mbola mandano any ambaratonga any ambony hony Zay le izy Ao koa nefa misy miteny fa sonoa avy any amin'ny primature sisa nandrasana Tena tsy haiko tsony izay marina ka Rehefa asa-panjakana tokoa zany dia tsy maintsy tara lava ohatr'izany foana ny fandoavana ny karama Ka raha tsy izany ve ny sehatra sasany tokony ohatran'io mihitsy Fa na izany azy tsy izany mihitsy ny tokony ho antony ialanao amin'ny asa Toy izy foana ny asanao fa aleo izaho hijery vahaolana ho an'ity hofantranontsika ity Andriamanitro, fa tsy fensy le ery mifandrirotra ery ambody tambory Tena mamindray ny feny zany Aleo ritiko motika Andao ody ry papa Efa lalana mody eny tsika izao Hitandriry zanaki papa Tsy mama Tsy maintsy tonga any an-tranontsika sady efa kely nisy sady ho tonga Andao moa ody ry papa jerena ianao Andraso aloha ka aina kely Ina ary dia mahataitaitra andrety Feno Dia tena tsy mihinatra tsony mihitsy ianao Afa-baraka tanteraka mihitsy Afa-baraka amin'iny Ka zao ianao atsirepirepy ny takeraka ny lalana izao tsy mahafa-baraka hoana Sa efa inona mihitsy ny ianao ty ny mieritreritra Ohatry Ny saina ny mieritreritra ka inona indray Ianao mitabataba io mihitsy izao ny manala-bara Sy hainao mihitsy fa matoa ny olona mamo dia manam-bola izay azonao Taiza koa nisy mpanam-bola mamy izany Ny olona andevoziny fahantrana ny mamatantatra ohatr'izao ataonao izao Na dia inona raha very feno dia abaribary ohatr'izao ny fahasahiranana Ity Zazy zany lazainao fa mantra Firy volana izay Iza ny nandony hofantranonao Iza ny nandony saram-pianaran'io zazy io Iza ny nitondra ny haniko hoaninao Iza Tena marary kosa ifelakiny Tsy te hitabataba aminao eto amoron-dalana eto fa andao ny hatrany miresaka Andao kiry le avelao isy ny amamony eo Izany ve mba vitanao dia izany ny erehanao eo Andao tsika andeha
Dia ireo diton'ny polisy toy iny feno ry Fanja. Tratra namakitra mibarotra tany hony. Andriamanitro, dia mba marina ve zany aky? Dia tsy haiko tsony reriny iny. Tsy marina ve zany dia ataon'ny polisy ohatrareny izy. Ary ndry aloha to tsy rototra akory. Na nanaraka azy ary atao tsy mba nataondry akory. Shi, azy azy zany fa inona moa ny sakisaina amin'izany? Sarako ariny mihidy andraiko. Andray kosa aky, vadindry ane iny. Ka le mifampijaliana ataony amin'ny menakavy ato ary niny tofoka tanteraka sady efa mamy lava no mbola mamono ihany koa. Ampiasay efa nanome chance azy atao aorianany voan'ny fonja fa maly tsy miova ihany. Everiko fa mba nampiova azy tokoa reny tany 5 taona tany fa ka efa maika nampivaralila azy ity izy. Tokantrano fifina kia. Efa voadindry teny ambony alitara hoe na inona hitranga na inona hidona dia ho andefa mandrindry foana izy ka aza atao an-tsaina kiza ny saraka izany iza moa ky mivady tsy miady fa izany fitsarahany eny anivon'ny fitsarahany izany no fafambaraka tsy roa aman-tany na ho an'ny iray aman-dreny na ho anareo roa sady efa zaza roa ve ky dia mbola hisaratsaraka izany ihany nareo. Na handritra izay filotoan'izay ky na vita amin'ny fankatiteny ihany tena tsy vitako tsony reriny iny Neny tratra nangalatra papa. Tsisy azany ka. Boky, zany ary ny tenenin'le neve kely teoko. Nalain'ny polisy teo ony izy. Ve, polisy namana reny ka. Papanareo iny ka manana namana polisy. Zany very neny. Dia mbola tameo zany izy rehefa feo. Eny kia. Mbola ho avy hoe sy fahalasa nanao mission fotsiny zareo. Indry zany nanao mission. Naninjika mpangalatra. Kay ve. Ary andeha ho aiza indry? Andeha hilalao ako. Sady teny amin'ilay neva hoe mananamana polisy papanay. Io ihany aloha indry. Sika ane zao hoe fihinam-bary aza mivoaka antsony fa mandehana manasa tanana dia andao hinam-baritsika. Zanaka papa bisou aingana dia câlin be. Bonjour papa, fa taiza foana ianao Efa hoe nanao mission isoko indry koa zany. Dia papa manana namana polisy. Manana namana polisy be dia be papa. Dia ahoana? Endry tsara zany ianao teto. Sao dia nadiditra nampijaleny neny Ontso, zahatra no tena endry beko. Dia aiza zany ny basin'ny papa? Najanoko any fa tsy te mitondra ny remy mandehandeha papa Fa maninona? Ka zany mahay miady be. Reto tontondroka anankiroa reto maharesy olona anankifolo. Zany ve? Ohatran'ilay nanaovan'ny papa neny tamin'iny. Ohatra iray mihitsy kia. Ary ianao mahay mandehana aloha ateriny kitapo dia mandana mitraingana fa tamy amin'ny papa sy neny. Zany Ianao kosa inona indray zao zany teneninao zany? Kita fa zany marinako. Ataovy ihany iny ataovy ihany fa mbola iny zaza iny nananatra anao. Nanao ahoana aloha ny fiainanareo tato Lamina tsara ohatra ny any am-piangonana ko tediavinao anao ahoana indray ary tao tafavoaka sahady tenao Santsoka. 5 taona ane ny fahitako tany ry Fanja. Haiko ohatra miposiko daholo ny olona rehetra ao. Manomboka mpiandro vavahady ka hatramin'ny lehibe ny fonja ary ireo manam-pahefana isan-tsokajiny rehetra. Afaka madiodio ny tenanay zao hitanao zao. Fa tena fanahinana loatra ary ny ao anatinao ty
Tsy vitan'izay mamono vady sy mamilava fa mbola mpanoloba sy mpangalatra ihany koa, ary mpanao risoriso gaigla ihany koa tena. Risoriso kolokolo ahoana e? Fa aiza miresaka sy fananam-bola na afaka atsika tany fa aza miteniteny foana eo ianao. Ary andao amin'izay hiditra fa tsy... Matya, valo etsy ray tapitrisa, foana nanjavona, matya. Mba moramora rery feno fefa folona ne zao e. Matya hoa, matya, resy lerona, resy ny ekipe, tonga de perte total amin'ny bandy, perte. Ay, efa resaka loka indray zao zany a. Enao atalanako, impiry anarana. Impiry tenenina fa zao ihany, ratsy votsy fay e. De mbola fotoana ny fandatsana ihany ve zao e, ha? Nodry, ka nahoana mihitsy moa feranao tsy andatsa, ha? Ny anina hoanina vera nga ato hatrany efa tapatsinay, mbola lozanao ny loka ihany koa. Zay ianao midona amin'ny potoko, fay tsara mihitsy zay, ha? Ino ty de mba verikely mivava? Avereny ihany raha mbola sa, avereny. Atalanao hoany ianao e. Averiko tsara mihitsy zany renao. Itra era ny tatazo ny fanoroany. Mama maty a. Mbola sa, mbola sa. Avereny ihany, ahitanao azy avereny. Atalanana ianao e. Saza ho anao tsara mihitsy zay. Hainao tsara zay vokany. Fa te ho faty ve ty, ha? Te ho faty, ha? Ino ty e? Esoroko ny ainy ty raha mbola miteny farany eo a. Mbola mamerena raha ty andao amin'ny tany. Andriamanitra, tena avadika biby ty marina. Aleo milefitra fa sao faty eo marina ny farany ka. Aiza reto zanakeliko reto raha manin'ny tao sanatry. Ozy, ary to tsy nitenitsony. Mitenena ho a, mitenena. Raha manakambo ry anina de lasa mandeha fa aza zao ny anarana novana mampimeto. Ale! Lasa ho a! Okay, zay fandeha zay. Zary reny, efa 3 volana izay no mipopopoko ny tady azy 3 mianan-keriny tanàna. Hatramin'izao tsy hita hoe lasa aiza sady tsy aty amin'ireny no tsy hita any amin'ny toeram-piasany ihany koa. Ataovy tratra kosa aloha fa dia ataoko mamay a. Soavariny eto ianao ry feno a. Efa mifito sasany alina ane zao e. Aleo tokoa aloha angata-dalana e. Mba ilazao vaovao ihany raha sendra mahita azy ianao ry mama. Aza matahotra fa ianao mihitsy ny atsoko voalohany. Fa za mbola mampandrembitandro ny filaminana aloha. Fa tatro tsara mantsy ny zanako iny e. Eny e, fa aleo aloha angata-dalana. Zay fa tafandrimandry ary. Andao ary retsy a. Aleo avoka kely any ivelany eny ianao ary. Manahirana koa ny ty resaka ady mivadinareo ty e. Za mihitsy ny disa. Ny vava tsy tandroko ihany na tonga azy nandeha tamin'iny andro alina io. Ary inona zavatra menjera ao an-trano zany? Andao aloha re andeha. Rehefa avy any ajereko fa mety le sakadrainga amin'izany manakorontanao zany. Sura amin'izany ianao? Ka ho inona indray raha hoe ianao ka. So sanatria mpamaky tranoko. Aiza koa dia andro vao amin'ny fito ve dia isy an'izany retsy. Ry zalanga amin'izao mahalala an'izay andro mifirantsony fa rehefa anao ny ataony izy na mitatao vovonina raha tsy mahasaka an'aziko. Ny fiainana anie zao efa mafy ry mama e. Izay koa aloha e. Mandehana amin'izay anao raha venona fa mahatokana ka. Tsy atahorako iny lalana iny fa sao misy anao inona tiako ianao vao maika anahirana eoko. Iany ary.
Izay dia alaminy tsara ny sainy. Eny ry mama, tafandrimandry ianao. Ary aleo amin'izay verina malaky fa lasa izy iny. Manahirana no mitsara ny adin'izy roa reto ka. Ny teny indray ty ny sahiran-tsaina. Ty feno tiako moa rehefa tsy mamy dia ohatry ny mba olombelona erika rehefa lazony ny zava-mahadomelona. Mivadika biby tsy hita beny ihany. Andreraka e. Ahita fa verina sadiny iny. Ie, ary inona kila zavatra nitoboka be teo? Ry sary mianta mirikatra ny voadonako teo. Ay ve, ny verina efa dia inonako? Fa hono tokoa mandra-poviana zany tindriko ty ny sitrika sy anao ankafina amin'ny feno toy izao. Asa, tsy haiko tsony, mandrakizay angamba. Nisy atokona mihitsy nareo reto ka. Tena marina e. Fanja. Feno ve zany mandontom-baravaranao zany? Rafozako sady ohatry mamindray any izy zany. Ie, dia ahoana zany reto zaza efa mesina be reto ka tsy ho taitra eto ve reto raha batabataina eto? Dia inona zany no atao? Aizo, mba voay moa e. Aza pijaliana ohatran'io vanatonao fa mangatsika be ne aty velany ato e. Sady ezana izy fa tena manontona mafy mihitsy any ery fanje. Ka ndanary va aloha dia ifanetrehany. Hita eo izay ho ataony. Raha miady eo zany nareo dia ahoana? Tsy ho taitra daholo ny manodidina. Mandana aloha va ao fa ezaka ny tandrina tsy hamala azy fotsiny amin'izay tsisy resa be. Zany izy mitabataba eo ivelany izany vao maika manakorotana manodidina ako. Aizo! Ho avy retsy andraso vetivety. Ary tena efa miesina be ne mama zany. Ohatra ny dezina kely koa dia tsy tafodzony dia ozy aho hoe aleo atsy amin'ny rafozako atsy aloha midasakako sa ahoana. Tsy aleo mama ve mba miaritraritra fofopofona ato zay ampanatsoany fokon'olona ty rapitra hoe maty tao an-trano tao Mandroso ianao ara fa za mitabataba be tsony fa alina anie ny andro e. Fa za kosa aloha tsy atrika fa anginana hiaraka aminao mila miteny foana rehefa any am-pasana zay vao mangina tsy miteny tsony. Ohatra surprise mafamihela grand complet ny tsika zany tratra ihany ianao tiany farany. Ao aloha tsongo kely mihitsy so manofy ako. Kay! Mba maharary any izy zany feny. Mipetra tsara ka? Tenenao marina io voalohany indrindra aloha dia zeraiko amin'ity fanoto mianky indrindrany aty no le raha matoratsy fanaty. Ay, tato aminao tato ihany izy dia sahanao nanafina tamiko. Ratsy fanahy ianao hoe iny an'ity. Ry lanitro, afy dia nitsitriny iny. Fa iny ty ataonao ty rery feno Aza manafa mbola ho avokoa ny anjaranao e. Zay kosa efa fatorako ka sady feny koa rehefa mesina be. Ary aleo amin'izay mitsangana moramora amin'izay ka afy dia lerako amin'ity antsy ty ny ambavafony ty androany. Inona an'ity? Izany koa raha mbola iza e. Ampy izay ny vonso ny fampijaliana lava nataonao tamin'ny menaka fa ny mangina mandrakizay tokoa ny sahazanao.
Andriamanitra, tena mitsinika be ny rà. Tena tsy saina tsony tokoa feno. Tonilo ndriry fanja. Tonilo dia petra alo vetivety mandinika. Dia ahoana re zany? Sao hoe aleoloha retiko hivoaka ny ivelana any raha zany ty asitroko azy ambadika lobolobo kely badika ny trano fivoahana azy dia avotako aloha iny fa totra mbola misy aina ihany izy tsy ninako. Herinandro tao aorianan'ny tranga io dia fampitadiavana eraky ny tanàna indray feno fa nitondran'ireo namany mpiara-mamaky trano taminy. Izany dia nataony fikarohana sy ny fanadihadiana ka hita tao ambadika ny trano fitoeran'ny tanimamany fimangatsiaka ny feno. Izy no voaroroy sy voatazona ny fahafatesan'ny feno, saingy izany no nataony tena sy ny baboka teo anatrehan'ny mpitandro ny filaminana. Gadra mandra-pahafatiko ny sazy miandry ahy ary nanoratra ty taratasy ty mba ho andry sy ho fananarana andry ay safidy sy ho andefy mandry amin'ny fahatongavan'izany fotoan'izany. Ny ankika ihany ny aretiko ka fantatro fa tsy ahatratra ny fahalebiazanareo mirahavavy ka napetrako any mamy ty taratasy ty ary izy nanolotra azy aminareo amin'ny fotoanany. Aza mametsy ny akorina amea amin'ny andro amakinareo ny taratasy fa mba ilazao aho hoe sorodala-piainako na anjara ho azy ao dia lazao hoe SAHAZA ho aho. Andray ry neny, saika tsy vitako na mamaky ny taratasinao na onena loatra ka. Iny, aza manafa-tsy handiso fanantenananao aho. Ary ezaka ny tandana mioty amin'ny lalana tokony isorany. Mbola tsy aboraky indray amiota nefa izany tantara rehetra izany aleo tonga eo amin'ny faraka amin'ny 20 taonany ihany koa izy vao ambarako azy ny marina rehetra raha mbola eto aho moa amin'izany. Moa rehefa tsy etsony dia adidindrisy andraikitry indriny manao an'izany aminy. Eny, aza matahotra ry neny aho. Izay fa endre tsara ary maiza mankalesona sianatra amin'ny tantarandreninareo io. Vidio tsara izay hovadiana. Tandremo fa sarotra mamantatra ny tena toetra ny lehilahy raha tsy efa miaraka ela aminy Eny na ny vehivavy ihany koa aza. Izay fa velako aloha ndrefa mbola maro ny lasa miandry ahy. SAHAZA ho aho. Tantara nosoratan'ny Rikibe. Ireto avy no ho anymainany tantara, Domoina Caroline, Fameno, Aina Kristal ary Andry Tafita Mikael. Nandray feo, pitikafo, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobidy sy dia lahy.